Ray amin'ireo komina 3 ahitana mpifindra monina betsaka manamorona ny valan-javaboary ny komina Ankarafantsika. Manambara ny ben'ny tanàna fa mivezivezy intelo isan-kerinandro ny fiarabe avy any atsimo mitondra mpifindra monina. Izy io zany maintany io zareo ny tena tonga ty. Tena misy karandalina 3 isan-kerinandro mitondra olona. Karandalina ngeza be mazaka olona any am-valopolo angamba regny karandalina regny tsy haiko na 50 mahery any. Na zay raha mieritreritra hoe fa tsisy olona tsony angamba any amin'ny faritra iny. No amafisin'ny sefokotany ao ambongo maranitra ny fisian'ny mpifindra monina. Tsy vaovao ny fifindra-monina ao amin'ny fokotany aty ity raha ny fanazavany saingy mitombo avy 2 na 3 eny zany tao anatin'ny 5 taona. Mihoatra ny 700 ny mponina amin'izao fotoana izao ireo mpifindra monina tonga eto amin'ny fokotany aty ity. Eo amin'ny 70% eo zany dia fa zareo aby raha amin'ity fokotany izay tantanako ity adidiko. Misy aloha misoratra, misy ndraiky dia misoratra fa tonga dia mifindra eo amin'ny 3 volana, 4 volana mamboly fotsiny zany dia mifindra toerana hafa koa. Ho an'ireo mpifindra monina kosa misy ny antony lehibe nahatonga azy ho tonga aty amin'ny faritra Boeny. Avy ambovombeka mijaly tsisy oragna any hamboliagna mbalahazo matimata mbalahazo tsisy rano tonga dia ndesy mijaly an-tegna ka. Raha ny fanazavana sarotra miambona ny sisin'ny valan-javaboary indrindra amin'ny andro alina noho izy midadasika. Miandry ny fanapahan-kevitra ho raisin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny manoloana ity olana goavana eto Ankarafantsika ity.